Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahamiraba-tsika ravako malala tratra ity alatsinainy fa 7 ny volana aogositra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny mpanjaka voalohany toko faharoa, mpanjaka voalohany toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary efa tongotra ny andro hahafatesan'i Davida dia nandidy an'i Solomonina zanany lahy izy hoe izao efa andeha amin'ny lalakalehan'ny tany rehetra koa mahery ianao. Ary misy ho lehilahy ary tandremo izay asain'i Jehovah Andriamanitra ho tandremana handehananao amin'ny lalany, hitandremanao ny lalàny sy ny didiny sy ny fitsipiny ary ny teny vavolombelony araka ny voasoratra ao amin'ny lalàn'i Mosesy, mba hataonao lavorary avokoa izay rehetra ataonao sy izay rehetra alehanao, mba hanatanterahan'i Jehovah ny teny izay nilazany ahy hoe raha ny taranakao hitandrina ny alehany ka andeha ho natrehako amin'ny fahamarinana amin'ny foniny rehetra sy amin'ny fanahiny rehetra hoy izy, dia tsy ho diso zanakalahy eo amin'ny seza fiandrianan'i Israely ianao. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Afatra izay nataon'ny Davida tamin'ny zanany ity eto am-pelantanantsika ity. Fomba fanaon'ny ray aman-dreny moa mandraka ankehitriny hatramin'izay ny hoe manafatrafatra ny zanany, manafatrafatra ny taranany, manafatrafatra ireo izay handimby azy mba hananany fahendrenana, mba hahaizany mitondra tena tsara. Ary tsy hoe ray aman-dreny ihany fa betsaka ireo olon-kendry izay nanao izany satria tsy te hanany ratsy ary dia nanafatra ireo taranaka, ireo mpianatra na koa ny mpiarabelona mihitsy mialoha ny ialana ety. Mahasoa Davida ary fa ny fiainan'ny zanak'olombelona dia misy farany. Izy manao hoe izaho efa andeha amin'ny lalakalehan'ny tany rehetra. Davida dia maneho amin'ny Solomonina eto manao hoe lalànan-javaboary, lalàna nataon'Andriamanitra, lalàna diavin'ny olona rehetra ny fahafatesana. Ary niomana ho amin'izany fahafatesana izany Davida. Zava-dehibe ny eritreretantsika ray aman-dreny, ny eritreretantsika zokiolona, ny eritreretantsika fa lalana tsy maintsy hizorana ny fahafatesana, lalana tsy maintsy handehanan'ny velona rehetra, handehanan'ny tany rehetra ny fahafatesana. Saingy amin'ity eto am-pelantanantsika ity dia manantitrantitra Davida amin'ny soratra masina fa ny zava-dehibe dia ny fitohizan'ilay asa tsara nataonao. Davida, ny salamo tsy Davida loatra fa ny salamo hitantsika amin'ny salamo 90 dia miresaka Mosesy momba ny hoe mampianara anay anisany andronay azahoanay fohendry. Fa maninona mba ny salamo no miteny manao hoe ampianaro manisa andro rahay azahoanay fohendry. Itsika mantsy ravaka malala rehefa manisa andro, manisa ny taonantsika dia manampy. Rehefa manisa ny taonantsika isika dia manampy, manao addition. 30 taona zao, 1 taona zao, 7 taona zao, 4 taona zao, 5 taona zao, manampy no ataontsika. Saingy ny mpanao salama amin'ity salama eto am-pelantanantsika izay resahantsika eto ity, raha miteny hoe mampianara anay hanisa ny andronay ahazoanay fohendry, dia tsy dia mitaonantsika loatra ho amin'izay manampy izay, ho amin'izay ataontsika hoe manampy ny taona izay. Hoy izy amin'ny andininy 10 amin'io salama io, 70 taona no andro ny taonanay ary raha tany mateza aza dia 80. Dia ny 12 mampianara anay
anisany andronay azaonay foendry salamo mosesy moa izy io zany hoe napetraky ilay mpanao salamo zany napetraky mosesy zany hoe 70 taona nandrenana arahatany mateza de 20 de mampianaranay anisany andronay nidikan'izany dia manala ny tokony ataontsika fa tsy manampy manala zay le mampianaranay anisany andronay raha ohatra ka 70 taona no andro iainana rahatany mateza de 20 de afaka manala zany anao manao hoe 30 taona zao 70 taona sisa na mbola manana 70 taona zay vao feny 70 na mbola manana 10 taona vao 20 raha 10 taona zany te manao hoe 20 taona sisa de feny 20 10 taona sisa de feny mbola manana 10 taona zany hoe manala raha ohatra zany anao ka 9 taona de manao hoe hery taona sisa de feny 20 na koa 20 taona de feny 20 zany hoe lay hoe mampianaranay anisany andronay dia fitaomana ny olona eritreritra ny fetra aloha eritreritra n'lay farany fa tsy any am'lay hoe tsy any am'lay manambatra fotsiny ka manjara lasa tsy mahay mampiasa ny fotoana fa any am'lay farany io no mahatonga ny toro malagasy ny tenana hoe mandany ny andro amintsika malagasy ny hoe ny fotoana de mety lany ny fotoana de mety lany tahaka ny olona anankiray zay ataovy hoe asa ohatran'ireny olona hoe manana fotoana anaty sobika ohatra na manana fotoana anaty arona de mihinana lay fotoana isan'andro mandany lay fotoana isan'andro voafetra zany ohatra ataovy hoe anaty arona be anankiray ny fotoana de ataovy hoe manana fotoana 90 anao de mihinana zany anao isa-taona lany ny fotoana ray zay lany ny fotoana ray zay de farany lany le izy zay mahatonga ny tolo miteny hoe tsy ny marary mafy no ny maty fa nitapitra ny andro zany hoe lanylay tahiry lanylay fotoana zay izay nomenanao fijerin'ny toro malagasy moa zany fa fijerin'ny testamenta taloha de mampianatra antsika eritreritra fa tsy maintsy maty isika lalan'ny zao tontolo zao lalan'ny olombelona rehetra ny fahafatesana fa mampianatra antsika kosa ny mpanao salamo mba hay anisany androtsika ary mampianatra antsika Davida hoe raha tsy maintsy andeha ihany de omany ny taranakao hanohy ny asa izay nataonao hanohy ny tsara izay nataonao hanohy izay mety nataonao ny taranakao mampalahelo raha ohatra ka mamela taranaka ianao fa le taranakao miady mifanaritaka miady lova miady fananana mifanaratsy mifampitory de tena misy adity tsy vita ny ray aman-dreny mihitsy raha ohatra ka amin'ny Davida ny resahana marina fanay Davida ary nandalo n'izany krizy zany koa tsy hoe mora akory nahatonga ny Solomona tonga teo amin'ny nanohy ny asan'ny Davida nisy raha maro samihafa raha momba ny Absaloma be dehibe zahatra ny sedrainy Davida izay indrindra ny mahatonga ny Davida manafatra eto manao hoe omany afaro ny taranaka atsiaro fa tsy maintsy maty ny olombelona ary tsy any am'le fahafatesana akory ny maso ny taranaka tsy nitaona ny tarana ny Davida hijery azy ao anatin'ny fahafatesana hoe aza donona ny fahafatesako ataovy ny famadiana andanio vola ny fahafatesana tsy zay loatra ny afatra Davida fa nitaona ny Solomona zanany izy hibanjina no avy izy manao hoe maherezy ianao rehefa ko malala rehefa takatry tsika ary takatry ny taranantsika takatsika olombelona fa ny fahafatesana dia lalàna ny zavaboary mety tonga amin'ny olona rehetra ary tsy ny alava ny fotoana ny testamenta vaovao moa nanazava n'iny fa tsy ny alava ny fotoana akory ny zava-dehibe 70 dimapolo zato 20 amby zato 5 amby zato tsy ny alava ny fotoana ny zava-dehibe fa ny zavatra nasain'Andriamanitra ny tanterahana mazava ny Paoly amin'ny taratasy nosoratan'ny Paoly ho an'ny Timoty fahotoko 4:7-9 nahatanteraka ny azakazaka zany hoe amin'ny testamenta vaovao de izao tsy lay fotoana akory ny zava-dehibe tsy ny 70 sy ny 20 iny eo fetra mila eritreretin'ny olombelona rehetra iny fa amin'ny testamenta vaovao de izao ny asany mametra azy rehefa vita ny zavatra asainy ny tompo atao de mandeha misy 10 de efa nahavitiny azy de lasa misy 3 de nahavitiny azy de lasa misy 20 mbola asainy ny tompo miasa de mbola mijanona
misy 10 mbola asain'ny tompo miasa fa mbola misy tsy vita de mijanona. Zany hoe ny testamenta vaovao de manazava fa tsy ny alavan'ny fotoana akory ny zava-dehibe fa ny mission ampanaovan'Andriamanitra vita ve sa tsy vita, mbola ilaina ve? Ary dia eto Davida nafantatra fa efa nifaraparana ny mission. Diso tamin'ny Solomona hoe mahereza inona ary ny afatra apetrakitsika ho an'ny taranakitsika, ray aman-dreny, firenena manao zay ananana taranaka mahery. Raha mijery ny zahatra mitrangy eto Madagasikaratsika anaty Afrika de to mifamadika am'izany no hitatsika, to mampalemy ny taranaka anay zavatra hitatsika etseo, vonon'olona, herisetra, to mampalemy ny taranakitsika ny zavatra hitatsika isan'andro, mampalemy azy, mampikatona azy, mampatahotra azy, mampidi aman-trano azy, fa tsy mampijoro azy, tsy mampahery azy. Afaka malala mila mieritreritra antsika ray aman-dreny, mila mieritreritra ny firenena, mila mieritreritra ny sika fiangonana, tsika mpino, ahoana no anantsika taranaka mahery fa tsy taranaka kanosa, taranaka malaky miforotra, malaky mikatona, malaky mihidy, tsy mahajoro akory ary. Adidiny ray aman-dreny, adidiny mpanabe ny mampijoro taranaka mahery. Hoy Davida eto, mahereza ianao. Ahoana no totsika ambanana atsika taranaka mahery? Tsy maintsy manio tahaka an'izay nenan'i Davida isika, arovantsika ny taranatsika, apitsika ny taranakitsika, diovintsika ny tontolo imbeazany, ny environnement imbeazany, fa tsy fanabeazana ao anatin'ny herisetra rahalatsaka, tsy fanajana aina, fanimbahana olona, zany mampalemy ny taranaka, mahatonga azy tsy manana fahasahina. Vao ihany Davida manao hoe miseho mihitsy ianao ho lehilahy, raha miteny izy io ho lehilahy de zao mpitarika ny ao an-tsaina. Zany hoe manefy taranaka ho mpitarika fa tsy tarehina, iankinana fa tsy miankina, mamonjy fa tsy olona vonjena, mpanohana fa tsy tohanana. Raha miteny Davida hoe lehilahy de zao ny ao an-tsaina, tsy lay hoe resaka lehilahy sy vehivavy loatra fa tena le hoe taranaka manana zay maha izy azy. Afaka malala ahoana no mananatsika taranaka mpitarika, mahajoro, tsy hoe rehefa ao anatin'ny adevitra ifanaovana amin'ny sehatra maro samihafa de tsy sama an'io hevitra akory, tsy mahajoro akory, tsy mahateny akory, tsy mahasoka-bava akory, satria le fanabeazanao mihitsika indray fanabeazana tsy mampivelatra, fanabeazana tsy mampijoro, fanabeazana mampalemy, fanabeazana mampikatona, fanabeazana mampihidy mihitsy ary, satria mety bedesin-dava, tenenin-dava, tsy akasitrahana, tsy amporosihana rehefa mahavitana dingana tsara, tsy amporosihana rehefa manao zavatra tsara, fa nandray rehefa mahavita dingana tsaratsara de kiviana, tsy ampahirezana. Ary de mazava ho azy tsy manana olona mpitarika mihitsy isika, olona malemy, olona mora resy, olona mora kivy. De eto Davida manafana antsika mba homany ny taranakao, mba homany ny taranakitsika, homany ny zanatsika fiangonana, mba hanana zanaka mahery isika fa tsy kanosa. Azay raha teo ny tenin'ny tompo hoe manoatra noho ny mpandresy isika, ny fahafatesana aza resin'ny Kristy ho antsika, ka ahoana na tonga atsika tsy ahery noho zany mahereza ary misy eo lehilahy. Fa ny zavatra lehibe fatelo zay tiany Davida ho ao-tsaintsika koa rehefa ko malala ny abeazantsika ny taranatsika, tsy heviny raha ohatra ka olombelona na zanaka ka hoe mahery, matanjaka, mpitarika, mahay manentana, mahay mitondra kanefa tsy manana, tsy mitandrina ny sitrapon'Andriamanitra, tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra de tsisy heviny. Manjary olona mpanimba zavatra, taranaka mpanimba zavatra, mahery sitra fotsiny, mandrava zavatra fotsiny, be de be ny hitatsika eo anatin'ny tantaratsika olombelona, misy matanjaka, misy mahery saingy mahery amin'ny ratsy, matanjaka amin'ny ratsy, manimba zavatra, manimba ny fiainan'ny olona, manimba ny hafa. Ary dia zay no mahatonga ny Davida eto manantitrantitra manao hoe ny fahatelo anananao de zao: tandremo ny lalan'Andriamanitra, tandremo ny didin'Andriamanitra. Re afako
raha misy anaovantsika voady tsy misy mihitsy raha aman-dreny ka tsy nanao voady tamin'ny nanolotanjana ny tanalany sakramentany batisa ary ao anatin'ny voady nataontsika tamin'ny sakramentany batisa io de misy manao hoe ampianatra ny zanakay sekoly ilahady zay ary ianao zay ahatonga azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo voady zany ry havako tsy misy mihitsy ray aman-dreny nanao voady manao hoe zahay dia manao voady eto anatren'Andriamanitra mba ho tonga eselikena ho tonga dorokasa ny zanakay zany amin'ny androm-pahalebiazana fa tsy maintsy ataonao ray aman-dreny de zao ny anao zay ahatonga azy ho mpianatra sekoly alahady ary adidinao ray aman-dreny zany zay io ataon'ny Davidy io ary mialoha zany ary mbola tsy tonga akory ary lay zaza de efa manao voady ny ray aman-dreny amin'ny fanontaniana fahatelo apetraky ny mpitandrina aminy rehefa atao mariazy de ny mpitandrina manao hoe ianareo ve manaiky zay hitaiza zay ho zanakareo amin'ny fahendrena amin'ny finoana amin'ny fitiavana mba hahatonga ny zanakareo ho tonga kristianina zay nazy ilazana azy ho tonga kristianina manaiky zany va ianareo mbola tsy teraka akory lay zaza de efa manao zany fanekeny zany ray aman-dreny manao voady zany ny ray aman-dreny hitaiza ny zanany amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary io mamperitreritra mihitsy rehefa ko malala maninona ny zanaky ny silamo tsy maintsy silamo maninona ny zanaky ny silamo tereny mihitsy tsy maintsy silamo ary mianatra ny teny arabo zay tsy tenenany sy tsy fantany eo akory ary mba hahafahany mamaky ny Korana fa maninona ny zanaky ny kristianina tsy tonga atsika kristianina teny tsy teny razany malagasy akory ny Korana ny teny arabo fa zao ianarana le teny arabo satria teny fitaovana ahafahana mamaky lay Korana de manaiky mianatra an'izany ny zaza malagasy atsasany zay any amin'ny silamo fa maninona ny zanaky ny kristianina efa teny malagasy ny baiboly teny itenenana isan'andro fa mbola tsy ampianarin'ny ray aman-dreny sekoly alahady ihany ny zanany ko malala ny zanaky ny kristianina de tokony ho kristianina ary io manomboka amin'ny fahazazana aza mieritreritra manao hoe andraso aloha izy rehefa lehibe kely mbola maditra am-piangonana izy mbola voe 3 taona ve nentina ny am-piangonana 2 taona ve nentina ny am-piangonana alao aloha feny 5 taona tonga indray ny 5 taona aleo aloha kelikely fa mbola 5 taona alao rehefa feny 7 taona tonga indray ny 7 taona aleo aloha rehefa feny 10 taona fa 10 taona angamba izy efa mahalilana tonga amin'ny 10 taona alao aloha rehefa tena feny 12 mihitsy farany tsy tonga ny am-piangonana tsony lay zaza tsy zatra tsony izy roapolo toko roapolo zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza into tezao any am-piangonana ny zanakao tezao any am-piangonana izy de ny mbola kely mety maditra am-piangonana izy ohatran'io enanao tamin'ny mbola kely fa aza matahotra mihitsy ohatran'io ihanytsika tamin'ny mbola kely samy mitomany am-piangonana daholo samy mety naditra am-piangonana daholo isika mianakavy fa niaritra ny ray aman-drenitsika ny baby niaritra ny ray aman-drenitsika nitondratsika tany am-piangonana foana na teo arany mety ho fahasarotana ny atsika ny ririnina ny fahavaratra ny andro maina tonga tany foana sika tonga ny ray aman-drenitsika de torontsika kosa zao anjaratsika zao ary tsika mahafantatra fa nahasoa nitondrany ny ray aman-drenitsika atsika nahatonga tsika toy zao nahatonga tsika miangona matahotra an'Andriamanitra manana moral satria nisy ny taizy de anjaratsika zao de tsy mahazo mitaretana mipaka mihitsy na manao maivamaiva na manao hoe eny andraso aloha izy ho lehibebe fa tsy ahatondra ny tenany any any izy tsia tena adidiny ray aman-dreny mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra ny mitondra ny zany amin'ny sakramentany batisa hevi-diso mihitsy ny fieritreretana manao hoe andraso izy aloha lehibebe kely ary izy tsy azonao komaika fahalehibe anteny kely mihitsy ianao de efa manomboka mitaiza azy raha vitatsika ny mitaiza anjanatsika ny amin'ny sekoly alahady saina fitaizana fikabana mitaiza tanora toy ny scoutisme steka choral mandrapatonga ny 7 taona vitany edidinao raha hatramin'ny 7 taona ny zaza ny tonga anao any am-piangonana vitany edidinao tsy mialo tsony raha vantany voatogratsy de efa zaza totsika hoe ahoana olombelona izy no ampianarinao mandritra ny 7 taona zarinao mandritra ny 7 taona nakany am-piangonana isan'ny alahady de tsy ho tamanao am-piangonana mety fizambizana kely fotsiny indray hoe rehefa nao za fisaka be fa tsy maintsy miverinao hoe
zavatra nampianarina nandritra ny filo ambin'ny folo taona tsy very zany tsony fa tsy maintsy miverinao zany de afaka malala zay mahatonga ny Davida eto nanafatra manao hoe aza adononao le zavatra efa nampianarina anao le fitsipin'le teny vavolombelona efa nampianarina anao hatry ny fahazaza nampianarina anao hatry ny fony fahatanorana re afaka malala ny fanalahidiny ny fananana taranaka avaniny re zao ampahirezina izy mena saina izy mena eritsaina izy atao zay atonga azo mpitady ary indrindra taon'izy atahotra an'Andriamanitra afako ny fahasoavan'ny tompony ambomba ny tokantrano tsirairay avy hananan'izany fahendreny zany ka nabeazany ny taranaka isa-tokantrano amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra vavaka sika tompo amin'ny sotranao zay soranao noho ny amin'ny soratra masina zay mampanome andraikitra anay ny amin'ny maha-olo-pirenenanay amin'ny maha-olo-piangonana anay mampatsiaro anay fa manana didy isam-batan'olo isa-tokantrano zay amin'ny fieritreretana ny taranaka amin'ny fieritreretana ny tanora ny ankizy olom-banona azy ampafantarinao anay fa mila mpahirezina ny tanoranay ny zanakay mila tefenay hopitarika mila tefenay olona ilaina olona iankinana ary indrindra mila tsaronay ny fanekenana ataonay fiangonana mpino tsirairay avy taminao ny taiza ny taranakay amin'ny fahatahorana anao de atao vitanay zany tompo atao efanay zany vavakizay ho anty alatsinay ny menao anay ty herinandro ity tompo mitahianay mamindrafo aminay ampahirezay mba hana fifaliana mandrakariva ataovy mpandresy vavaka manokana zay ho an'ireo havanay zay manam-pahoriana vavakizay ho an'ireo ray aman-dreny zay namoy zanaka atao anatin'ny herisetra vavaka ho azy re zay tompo mpahirezo ny fianakaviana ampionony fa faony ranomaso latsaka fa Andriamanitra mora azo amin'ny fahoriana ianao mametraka ireo ray aman-dreny sy ny fianakaviana mba ny fahasoavanao mivavaka kosa zay tompo ho anay ho an'ny malagasy rehetra mpiray tanindrazana tao feny fahatahorana anao vangio sorony amin'ny vokam-panadinana nomenao zay afaka ataovy mahay misaotra anao ny sanatria tsy afaka ataovy mahatoky fa manana ny fotoana anao raha teo koa ianao de atahito io tontolo andronay ty tompo no tontolo andro ahafahanay manompo anao sy ny dimy mpiarabelona aminay saotra Jesoa amen